Ary mitoy an'le resaka teo ihany. Tena mila fianonan'ny fanahy ianao. Zay ny mamaky atsika. Mila fianonan'ny fanahy ianao. Mila ao aminao ny fanahy masina. Mila maheno ny bitsiky ny fanahy ianao. Zany hoe mila manana discernement spirituel ambonimbony hatrany ianao. Raha discernement spirituel anao tamin'ny 2 volana, 2 volana, 3 volana, tsy tokony discernement spirituel anao androany intsony. Fa lasa ao anaty routine ianao raha ohatra ka tsy ampy discernement io. Amen. Lasa anaty routine ianao raha tsy ampy discernement io. Fa mila ianao ajour foana amin'ny fanahy masina. Inona indray ny sitrapon'ny fanahy masina? Inona indray ny tian'ny fanahy masina atao? Aiza indray ny tian'ny fanahy masina le? Ahoana indray ny fomba anaovana an'ity? Libre rehefa ao amin'i Jesosy. Amen. Libre rehefa ao amin'i Jesosy. Rehefa ao amin'i Jesosy tsy anaty boaty. Rehefa ao amin'i Jesosy tsy anaty routine. Fa rehefa ao amin'i Jesosy misy filinina ny fanahy masina foana miainga ao. Ary mila tsapanao zany hoe etin'ny fanahy ve za? Sa efa tena lourd be ve za? Sa efa tena lourd be ve za? Sa ianao mbola mipitipitika etin'ny fanahy masina? Fa amin'izao andro farany izao raha lasana bavy, izao le antsoina hoe fotoanan'ny confusion. Ny atao hoe confusion dia fifangaroarona. Ary ao anatin'ny fifangaroarona io, raha toa ianao ka tsy maheno bitsiky ny fanahy, dia taraiky ianao. Taraiky ianao. Fa tena ilaitsika ny manana ny bitsiky ny fanahy. Ilaitsika ny manana fitarian'ny fanahy. Amen sa tsy amen? Aza mitoetra amin'ny zavatra mahazatra foana. Aza mijanona amin'ny zavatra mahazatra foana. Tsy voatery. Ny tompo mety efa te hitarika anao amin'ny point A makany amin'ny point B, ianao mbola mijanona eo amin'ny point A foana. Dia izany hoe miandry ny tompo moka eto. Efa ianao no asain'ny tompo mivoaka e. Mila manana ny feon'ny fanahy masina. Ao no Jesosy. Zay manatsofina ho ety miaino. Aoka izy iaino zay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Miaino an'izany ve ny fiangonana? Miaino bitsiky ny fanahy ve? Misy renouveau ve? Misy fanavaozana ve? Misy fandrosoana trano ve? Fatandremo mipetraka amin'ny fahazarana. Na fahazarana ratsy io na fahazarana tsara. Fa misy fahazarana tsara efa ozy ny tompo hoe tsy zao tsongely, tsy zao tsongely nazarako anao. Efa hoetiko amin'ny régime mahafa indray ianao. Efa hoetiko amin'ny rythme mahafa indray ianao. Aiza ianao ny amin'izay? Rehefa miaraka amin'ny tompo zany dia ohatran'ny rivotra. Ao anao Jesosy. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany. Dia ahoana? Tsy fantatrao izy na viaiza na ho aiza. Ohatr'izay ny olona tarihin'ny fanahy. Ohatr'izay ny olona tarihin'ny fanahy. Manahoana ianao? Manahoana isika? Hoetin'ny fanahy ohatr'izay ve? Matsapa liberté ve ianao? Matsapa fahafahana ve ianao? Matsapa fitarihan'ny tompo araka ny fotoana ianao ve? Hoy ilay voalaza teo hoe tsy afaka manana fotoana 30 minitra ianao hidriblena fa mamela. Grave be izany e. Ianao zany tsy 30 minitra ihany dia efa azoro e. 30 minitra ihany dia azoro. Ny tompo zany misy azoro isaky ny 30 minitra farafahakeliny. Ianao zavatra efa tamin'ny herinandro nefa mbola tehirizinao. Alahelo tamin'ny herinandro mbola tehirizinao. Asosorana tamin'ny herinandro mbola tehirizinao. Jaona toko faefatra. Jaona toko faefatra. Tantaran' Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana. Tadidio fotsiny Jaona toko faefatra io.
fa jaona toko fahatelo indrindrandrindra ny vakitsika. Jaona toko fahatelo andininy fa valo. Ny rivotra mitsoka amin'ny zay avereno hoe rivotra mitsoka amin'izay tiany, zay tiany iza, zay tiany rivotra. Aza maka lavitra e. Io ny teny vakitsika dia io ny voasapasatsika eo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany. Iza ny sujet? Rivotra. Ina ny verbe? Mitsoka. Manao ny adverbe? Amin'izay tiany. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany. Alleloia. Ary renao ny feony. Ahoana ray? Renao ny feony. Rehefa mitsoka ny rivotra dia henonao ny feony. Rehefa eo zany ny rivotra misy hetsika eo. Amen na zatsy amen. Misy zavatra mitranga eo rehefa eo ny rivotra. Fanoharana napetraka Jesosy zay. Renao ny feony. Tsy fantatrao izy, tsy fantatrao izay aviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Tsy azonao ny zavatra ataony indraindray. Tsy azonao ny zavatra teneniny indraindray. Teny zavatra izy androany, miteny zavatra izy rapitso, fa ahoana le maly dia ahoana le androany. Mitovy ihany nefa ireo. Fenao mila matakatra hoe izay ilay sitrapon'Andriamanitra. Ahoana hozy Jesosy? Manana zavatra maro mbola tokony ho lazaina aminareo saingy tsy mbola zakanareo zany ankehitriny dia tsy lazaiko aminareo. Saingy tsy mbola zakanareo zany dia tsy mbola lazaiko aminareo. Hoy Jesosy, raha zavatra eto tany ary andresahako anareo tsy inonareo. Ahoana moa ny azakanareo ny zavatra andretahako any an-danitra? Mba hahafahanao vonona iaino izay lazain'ny fanahy, mba hahafahanao mahafantatra zavatra tiany tompo tenena, ianao mila vonona ohatran'io rivotra io. Mila vonona ianao zany hoe mandray araka ny tenin'Andriamanitra izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Aza mijanona amin'ny rotina, averintsika ihany zay. Aza mijanona amin'ny rotina, amin'ny resaka fahazarana fotsiny fa mihainoa ny fanavaozan'ny fanahy. Mihainoa ny fanavaozan'ny fanahy. Fomba fanasitranan'i Jesosy tao anaty Baiboly ve nitovy foana? Isaky mihetsika dia paracetamol. Niova foana ny fomba fanasitranan'i Jesosy tao anaty Baiboly. Misy fotoana izy tsy tonga any an-tranonao akory fa ndana sitrana ny mpanomponao. Zay dia vita. Misy fotoana izy miteny hoe injiro ny tananao, sitrana. Misy fotoana izy miteny hoe batao ny fandrinao dia mandehana. Misy fotoana izy maka fotaka mihitsy dia hosorany amin'ny tarehy. Zany maître entin'ny fanahy. Fa tsy isaky mihetsika dia fotaka, isaky mihetsika dia fotaka. Hosorana fotaka foana mason'ny olona io. Tsy isaky mihetsika zany dia zavatra mitovy foana e. Loany ianao raha zavatra mitovy foana. Zay mahafinaritra na amin'io Jesosy io fa ny Jesosy io misy nouveauté foana. Misy zava-baovao foana fa tsy hoe miaraka amin'ny Jesosy raha lasaina bavy. Be da be ny surprise. Be da be ny surprise, be da be ny fanavaozana, be da be ny fanamboarana ataon'ny tompo. Alleluia. Ny fiangonana Jesosy Kristy amin'izao vaninandro 2020 zao dia mila fiangonana entin'ny fanahy. Tarihiny fanahy amin'izay tiany, amin'izay tokony atao, amin'izay tokony aleha. Fa ny référence dia Baiboly, ara-Baiboly ve ilay zavatra hitarihan'ny fanahinao aloha. Araka ny tiany hitarafana anazy. Tiany hitarafana anazy hoe ahoana ny voasoratra. Raha zay ny voasoratra, araka ny voasoratra ve ny ataonao. Raha araka ny voasoratra ny ataonao na iza andahy eo, na iza hiady hevitra eo, sy ny sisa alao izy hiady hevitra sy andahy. Fa rehefa voasoratra araka ny tenin'Andriamanitra, toy izy lalanao. Tiany zotra. Ny fanamasina no mitarika, ny fanamasina no manazava, fanamasina no bitsika. Amarino amin'ny tenin'Andriamanitra. Indraindray koa mantsy mifangaro be io no ifanasy nofo io. Araka ny teneny aina teo hoe eritreritrao ihany na amboamboarinao eo hitovy amin'ny hevitry ny fanahy. Fa nefa eritreritrao efa tafapetraka tao le izy. Na amin'ny asa io, na amin'ny zavatra tianao aleha, ny amin'ny safidy mila atao.
dia eritreritrao nefa mibahana. Fa io mila mihaino ny fanahy dia mibitsika ny fanahy hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia référence anao Jesosy voalohany indrindra. Zany tarihin'ny fanahy. Olona efa marary efa ho faty ho avy aozy Jesosy. Matsan'ny Marta fahafiriany Jesosy vao tonga. Efatrandro Jesosy vao tonga. Dia iza ny ibeden'i Jesosy amin'izany? Iza ny ametsiny an' Jesosy amin'izany? Efa nametsiny ihany Marta aloha, raha teto ianao dia tsy ho faty ohatran'io ny rahalahiko, ny anadahako. Misy zavatra koa mola tsy azontsika. Ny fepetra zany raha te hoe mbola iasan'ny fanahy bebe kokoa ianao. Ny fepetra raha te hoe mbola hoeninao ny fanahy bitsika sy mitarika aminao, dia manana toetra manetry tena. Fa ao amin'ny manetry tena no anehoan'Andriamanitra ny fanahy. Amen. Ahoana hoe? Ao amin'ny manetry tena no anehoan'Andriamanitra ny fanahy. Fa raha ao amin'ny olona mirehare, ao amin'ny olona mizaozao, ao amin'ny olona tsy manana izay fanetreteny izay, sarotra be ny iasan'ny tompo aminy. Sarotra be ny iasan'ny tompo aminy. Fa arakaraky ny anetrenao tena, dia arakaraky iny no ampiasain'ny tompo anao aingakaingana. Fa arakaraky ny anamafisanao ny atokao, dia mbola be da be ny komba. Dia zay ny tsy itovizan'ny fizotran'ny olona tsirairay avy. Sa mety point de départ eto ihany eto ny départ, fa samy hafa ny vitesy. Sasany efa lavitra aloha be ety, sasany mbola mitrainina ety ambany ety, sasany eny ampovoambony eny. Satria mampianatra Jesosy arakaraky ny toe-pony tsirairay avy. Misy tonga dia mandray vetivety, misy ela fandray. Fa tadidia fa mandra-pitonga an' Jesosy eny amin'ny rahony lanitra, mianatra foana sika. Mandra-patonga Jesosy eny amin'ny rahony lanitra, mianatra foana. Averiko foana ilay hoe ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina izay mihay mazava mandra-pitaotavona ny andro. Dikan'izay mandeha io miaraka amin'ny Jesosy io. Me mazava io miaraka amin'ny Jesosy io. Me mazava io miaraka amin'ny Jesosy io. Dia ny tompo izy tompon'ny ahoana moa zany falazana izany? Tompon'ny fandehanana tsikelikely ny tompo. Efa teneniko antsika teto hoe rehefa nivoaka ny tany Egipta ny zanak'Israely dia tany anefitra dia hiditra ao amin'ny tany Kanana dia hozy ny tompo hoe esoroko aminao tsikelikely ireo fahavalo ireo, fa tsy tonga dia esoroko indray mandeha daholo. Misy antony izay, misy zavatra ampianarin'ny tompo tsikelikely eo amintsika. Misy zavatra zany tsy zakanao raha tonga dia omenanao zao. Azonao ve? Misy zavatra zany tsy tatinao raha tonga dia omenanao zao. Fa alefa tsikelikely, omena tsikelikely. Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Misy zany maturité, fahamatorana ilain'ny tompo. Ary ampianarin'ny tompo tsika amin'ny natiora. Zazakely ve tonga dia omenao taolana? Zazakely ve tonga dia omenao hena be? Fa inona aloha? Ronono. Dia aveo vao mandeha ny vetikanina. Fa misy koa tsy mahalala an'ilay fotoana mangin'ny tompo azy, efa tokony vetikanina mbola taraiky amin'ny ronono. Aiza ho aiza ianao? Zay ny lazain'ny mpanoratra ny epistily hoe ianareo dia ronono omeko anareo. Raha ny amin'ny taona nefa dia tsy tokony ronono intsony. Tokony efa ho mpampianatra ianareo raha ny ahelan'ny fotoana. Fa saingy noho ny fahaelan'ny fahatakarana dia mbola ronono ihany no omeko anareo. Mitombora lasaina bahady ao amin'i Jesosy. Mitomboa amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Mihaino ny bibitsiky ny fanahy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Averiko ihany efa tantaraiko teto ihany ity fa matsara manao teny averina. Ary ny zava-misy iainantsika dia mampianatra antsika amin'ny zavatra. Eto Madagasikara moa izy mbola tsy mivelatra loatra ny amin'ny resaka hoe fijerevana lalana. Hoe raha ianao zany miainga eto Ambobao andeha ho any Mieritseatosika dia hoe hijery karty ianao aiza moa ny alera ho any Mieritseatosika. Manana safidy maromaro tsika. Hiainga eto Ambobao tsika dia mandeha any amin'ny digy.
Satsika andeha ho any Ambohimanarina dia mandeha Ambodimita dia aiza ohatrohatran'izay. Ny antsika koa lalana kelikely fa na le France ianao midadasika be ny lalana dia manana safidy maro ianao ifidianana hoe aiza ny lalana tokony le raha andeha ary amin'ry toerana anankiray ary. Raha nanao ny plan ny olombelona tamin'ny voalohany dia karta nampiasaina. Karta taratasy iny zany. Dia iny no anaty boky kely izy iny dia arahana. Hoe andeha ary amin'ry toerana ary dia vakiana le boky. Dia fatorony zareo ao le plan. Tsy mihetsika mihitsy iny plan iny fa ohatran'iny foana. Dia arahana le izy dia arahana mba tonga any. Tsy nijanona teo amin'ny plan ny olombelona fa najanona ny boky dia nasiany avy eo ny elektronika zany. Ny inona filazany hoe GPS. Dia rehefa nandeha ny GPS dia pitserinao fotsiny hoe miaingeto aiza no alehanao dia apetrao le adresy. Rehefa apetraka ny adresy voarainy any amin'ny resaka réseau satellite any hitan'le izy hoe io le toerana tianao ale. Iainga amin'izay tsika eto arozy izy dia atorony anao le lalana le. Rehefa atorony anao le lalana le dia arahanao fotsiny ny écran kely iny ao anatin'ny tomobile dia arahanao tsara iny tivizanao tsara ny lalanao arahanao. Tsy mety misy tsy hainao mihitsy le toerana eo fa arao fotsiny le lazainy le carte le écran dia tonga any amin'le toerana ianao zany rehefa tena manaraka tsara fa raha varimbarina koa ianao hoe sady misy be resaka aminao eo sady amin'ny telefona ianao taraiky eo ianao satria tsy arako intsony le sary any amin'ny écran. Fampianarana amin'izay koa dia amin'ny fanamasina aza variana be loatra amin'ny zavatry ny tany sy zavatra tsisy atony fa tsy hoeninao intsony ny fanamasina. Raha variana be ianao amin'ny zavatry ny tany variana be ianao amin'ny resaka mandany andro variana be ianao amin'ny resaka tsy mampandroso dia tsy hoeninao intsony ny bitsiky ny fanahy. Azonao aleo miresaka zava-panahy foana. Marina aloha fa eto tany fa mba lamindamina ny resaka zany mba tena zava-panahy foana mba enao bitsiky ny fanahy. Mitohy avy eo iny le version an'le réseau tiako tenenina anareo eto le version an'le GPS. Tamin'izany fotoana ny GPS dia ohatr'izay tonga dia routine foana hoe tia ny lalanao dia makato ianao. Tsy hitany dia mialoha hoe atsy misy lalana tapaka. Tsy hitany dia mialoha hoe atsy misy bouchon. Tsy hitany dia mialoha hoe ria terikely. Tsy hitany dia mialoha fa dia manaraka fotsiny ianao. Ny hitandranay sain'ny olombelona sahirana be ny olona dia aleo izy atao azoro mihitsy le izy. Zany hoe eny am-pandehanana ianao tsy tonga dia omeny indray mandeha ny lalana fa hovaovainy eny am-pandehanana arakaraka ny zavatra hitany. Miaingeto ianao zany dia efa fantany hoe atsy Ambohimanarina atsy misy bouchon be. Vao tonga etsy amin'ny rond-point etsy Andramena ianao dia tonga dia aviliny lasa ianao makatsy. Mandeha kely eo Andramena indray ianao mandeha amin'ny diky iny hitandray eo loloha tena tsetsina indray eo ahodiny indray iny lalana iny vily makary indray ianao. Zany hoe avilivilin'le izy foana le satria ataony azoro ny information azonao. Le information miainga dia miainga amin'ny zava-misy manodidina eo zany ny anomezany any azy. Azoro foana zany dia afaka miala anatin'le izy. Fampianarana omena antsika koa dia ohatr'izay miainga amin'izay fitarihany fanahy hoe inona zavatra misy. Arakaraka le bitsiky ny fanahy ny andehananao sy anaovanao zavatra. Mila miaino ny fanahy ohatran'izay tsika. Mila mahafantatra ohatr'izay tsika. Fa raha vao tsy izay tsika dia taraiky tsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Taraiky tsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoana izy ty Eli hofanan'Andriamanitra izy dia inona ny rahan'Andriamanitra namana anazy? Goaika. Dia ny goaika nitondra hena sy mofo. Goaika nitondra hena sy mofo. Mipetraka tao tany Arambato tany amin'le torrent tany amin'le toerana tokana tany izy fa tsy hoe dia ny goaika foana ny andrasany teo. Tsy hoe dia teo foana izy dia nihinana an'le hena sy le mofo. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra hoe tapitra iny fotoana iny dia ahoana indray ny tenenin'Andriamanitra. Vitsy izay periode izay ndana indray ianao mankany tanàna any Sarepta fa misy vehivavy indray eo mpanano tena. Io indray amelona anao. Io indray ny amelona anao. Dia vita ny periode ny goaika dia lasa indray izy nandeha dia tao amin'ilay vehivavy mpanano tena indray tao indray ny namahana anazy. Raha tsy neny bitsika anazy fa bitsiky ny fanahy fa zatra foana hoe eto ihany dia eto ihany dia taraiky teo. Dia efa niandra ary tsy tonga tsony le goaika. Tao tsisy tsony le mofo, tao tsisy tsony le hena. Ka ny tompo efa miteny anao miala teoko. Ianao mbola ao ihany. Ianao mbola eo foana. Atsika ve le fampianarana bitsiky ny fanahy amin'ny zavatra rehetrarehetra tao. Raha tsisy fanetretena tsy henonao zany. Raha tsisy fanetretena tsy voarainao zany. Raha tsisy fahavononana etaeta indray ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoeninao zany. Toyany
Josoa any amin'ny toko 7 toko 9 nandeha niady nandresy foana fa tonga tamin'ny fotoana anankiray resy na tonga an'ilay farisena iza mifosotra tao iakana mifosotra tao satria naninona ny zavatra boozina nitazominy tany dia lasa nitondra faharesena ho an'ny zanak'Israely fa tsy any amin'ilay akana sy le natondra an'ilay zava-boozina sy natonga faharesena tiako resahana aminao fa zao tao anatin'iny dia nitomany Josoa dia nijanona fotsiny teo amin'ny plasiny teo dia hoy Andriamanitra matsy an'i Josoa ampy izay tia mitomany foana ity ampy izay tia mipetraka fotsiny io ity fa ndana amin'izay dia davo izy natonga an'ilay olana dia hoy tena Andriamanitra ny fo marainy Josoa dia nanao ny fanadihadiana amin'izay ny fo marainy Josoa dia nandeha azonareo hoe bitsiky ny fanahy tsy ampy hoe hitomany sy eo foana fa misy action mila atao dia niala amin'izay izany hoe ataoana moa fa resina zanak'Israely noho ny zavatra tsy nety fa rehefa resina zanak'Israely tsy hitomany hitologo eo foana fandana tohizo ny lalana dia jerevo iza le nampisy an'ilay olana inona ny zavatra natonga an'ilay izy dia ny afarany tratra ilay izy dia nyvonoana mihitsy hiakana sy ny rehetrarehetra tao azotsika ve zany zavatra anankiray faharoa manarakaraka an'izay i Saoly ihany koa dia niodina tamin'Andriamanitra satria rehefa saina nandeha niady dia hoe vonoy daholo izay tokony vonoana rehetrarehetra dia inona indray nefa nataony Saoly mbola nitazona zavatra tsara izy mantao tsara tarehy volamena biby tsaratsara dia hoe natahotra ny vahoaka dia nataoko ireo rehetrarehetra lavin'Andriamanitra izy rehefa lavin'Andriamanitra izy tokony hisy solony teo tsy hiditra be any amin'ilay resaka Saolytsika fa ny afatra tia napetraka tamintsika dia izao nalahelo koa sy Samoela fa rehefa nalahelo Samoela dia hozy Andriamanitra hoe aza mijanona fotsiny amin'ny alahelo eo fa ndana efa misy olona indray any ho atao solon'ny Saoly dia nandeha indray Samoela nandeha nanohy ny asany azonareo le bitsiky ny fanahy ohatr'izay zany hoe misy zavatra ialana dia mila mandeha izay le hoe fiangonana mandeha raha vao tsy mandeha ianao dia taraiky eo ianao dia zavatra be da be ohatran'izany mila mihaino ny fanahy ianao mila mihaino ny bitsiky ny fanahy ianao ary mila mamantatra araka ny atao anatin'ny baiboly fa netretena ozy ihany azona an'izay dia aza mieritreritra hoe efa tafita amen ahoana hoe aza mieritreritra hoe efa nahazo ahoana hoe satria izay ny tenin'ny Paoly tsy mihevitra ny tenako efa nahazo tsy mihevitra ny tenako efa ho tafita fa maninona manadino ny drany aloha dia mandeha ao aloana azona ny marika izay napetraky ny tompo tsy afaka mireharentsika hoe tsika manana ny fahamarinana ny zato isan-jato tsy afaka mireharentsika tsika ny tena zavatra mbola mandeha daholo zao tsy mbola arrivé mbola andalana avokoa halleloja ny faharoa rehefa mandeha manana famindrapo amin'ny olona ahoana hoe manana famindrapo amin'ny olona satria nao ianao koa mba namindrana fo raha tsy namindrana fo ianao tsy toy izao fa ianao koa mba namindrana fo dia manana famindrapo amin'olona manana faharetana amin'olona manana fandeferana amin'olona fa izay koa ny toetran'i Jesosy azontsika ve izay koa ny toetran'i Jesosy tandreminy mitsara olona rehefa me mahazoazo an'ity baiboly ty tsika ka me mahay an'ity ary rehefa me malala an'ity dia tady aka ny toeran'ny mpitsara fa iza moa ianao no mitsara iza moa isika no hitsara tsy manana ny plasin'ny mpitsara tsika fa tsika manana plasin'ny mamindra fo ary evero ny fiasan'ny fanahy masina tao amin'ny Paoly ahoana hoy Paoly tamin'ny Jiosy dia nanino tonga tahaka ny Jiosy tamin'ny Grika dia nanino ohatran'ny Grika tamin'ny jentilisa dia ohatran'ny jentilisa dia tamin'ny tsy nanana ny lalàna dia ohatran'ny tsy nanana ny lalàna dia tonga ohatran'ny zavatra rehetra ozy izy mba ninona mba hazoko olona maromaro
raha lasaina bavy rehefa tariny fanamasina dia mila manana souplesse spirituelle. Azonao, mila manana an'izay ianao, fa tsy hoe denenao foana rehefa tsy fahotana izy rehefa tsy manohatra ny tenin'Andriamanitra ekeo aza miziriziry, manana fandeferany, manana ny famindrapo. Hainareo le tao Samaria, tokony handalo tao Samaria Jesosy, tsy navelany olona, tsy niraisin'ny olona tao. Rehefa tsy niraisin'ny olona tao dia maimay be ry Jakoba sy ry Jona, nahoana andatsahany varatra avy eo? Satria tsy mandray antsikako, tsy mampiatrano anao. Fa zay io maître io, ny alle maître mamindra fo, dia io Jesosy tsy fantatrareo zay fanahy mianime anareo. Mianarany zao famindrapony tiako, famindrapony sitrako. Azotsika ve zany? Rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia mamindra fo. Azonao? Rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia mamindra fo. Tadidio foana zay, mamindra fo, antra ny olona. Nisy fotoana eo tao anatin'ny asan'ny apôstôly tao, mafy be ny fanoherana nataon'ny Jiosy. Nisy fotoana Paul nanao compromis hoe nisolaina mihitsy ny lohany, ary niforana koa i Timoty mba hahatonga an'ilay olona anaiky ny famonjena ihany koa. Misy zavatra zany sakrifienao mba hahatonga ny olona ho voavonjy. Misy zavatra zany tena ho avotsitra ao mihitsy mba hahatonga ny olona azo ny famonjena. Halleluja! Fa tandreminy orgueil spirituel. Hainao zany orgueil spirituel zany, lasa miambo ianao hoe efa mahay, lasa miambo ianao efa tavita, lasa miambo ianao efa tsotra ny ranona tsony, tsotra ny retsy tsony, tsotra ny hitsy tsony. Aza manao an'izany ry havako. Mbola lavitra ny lalana, mbola samy miazakazaka daholo zao, mbola samy miazakazaka daholo zao, mbola aizany ho ale rehetrarehetra. Atsangano zay lavo dia miara mandeha, ao koa ianao atsangan'ny hafa koa dia miara mandeha. Ary meteza ho ampianarin'ny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Io miaraka amin'ny Jesosy io dia zao zavatra rehetra ampiasaina ampianatra anao. Fa za mieritreritra hoe za tsy ampianarin' iza n'iza. Marina fa voasoratra ato amin'ny Jaona hoe ianareo dia manana ny ositra ary nareo tsy ampianarin' iza n'iza fa efa mahay. Zao ny tian'ny fanamasina tenenina amin'iny dia zao, manana ny ositra ianao, manana ny fanahy ianao, ka zay boky vakianao trio eo araka ny fanamasina ve zany. Zay radio enonao trio eo araka ny fanamasina ve zany. Fa za tsy mila radio tsony ny hafa tonga dia fanamasina direct. Za tsy mila boky tsony ny hafa tonga dia efa Jesosy direct. Ahoana ozy izy le teo le tandapa Etiopiana, Filipo dia nanatona anazy, moa azonao ve zavatra vakianao io? Dia ahoana nataon'le tandapa? Ahoana ny fahaizako raha tsisy mpampianatra? Ahoana ny fahaizako raha tsisy mpampianatra? Latsaka, iny ny fanamasina mibitsika. Nanomboka teo, nataony Filipo amin'izay ny fitoriana, nampianariny le tandapa. Io rano inona manakana tao batisa, vita batisa le tandapa. Nanino nisy ny Filipo nampianatra teo. Amen. Ny fanamasina, zay le lazay ny aina teo. Ny olona ampiasain'ny tompo amin'ny alalan'ny fanamasina. Azonao ve zany? Azonao, ny olona ampiasain'ny tompo. Na io zazakely io ary hakanao fampianarana amin'ny zazakely io e. Fa aza mivitena hoe za tsy ampianarin' iza n'izy zany. Aza mivitena hoe za tsy ampianarin' iza n'izy zany. Ahoany namana mba te sitrany amin'ny abokany dia lasa nakaiza? Nakany amin'ny Elisa. Nitetika any andrasana dia hoe tena ho avy Elisa hoe tonga le général. Dia iny Elisa avy avany nivoaka dia tena mon général. Tonga soa ianao mon général. Tsy nakany amin'ny général akory Elisa. Fa inona nataony Elisa? Saivo mijoboka anaty rano fotsiny izy e. Dia saivo mody izy avy eo. Nefa le général efa mba niomana hoe hoentina volamena, hoentina volafotsy, hoentina zavatra tsara indrindra omenan'ny Elisa. Elisa ngataitra akory. Ao izy. Saivo milatsaka atsy izy e. Tezitra le général hoe nga tsisy rano tany aminay no atino sainao iroboka amin'io. Dia iza nampianatra an'le général? Iza napodiny sain'le général? Le mpanompony ihany. Zazavavy kely. Mon général, raha zavatra sarotra noho io ve nangatahana taminao dia tsy ho nataonao e. Fa io zavatra tsotra kely io nasay nataonao ve dia tsy ataonao? Ny empo ny fony général. Ndao ary, lefa ary. Iza ny nampianatra?
le zatovo, le olona kely miteza ampianarin'ny olona rehetrarehetra. Fa za mieritreritra hoe zay mivoaka Babilôna, zay mivoaka an'izao, zay tsy ampianarin' izaniza tsony. Ampianarin'ny zavatra misy rehetrarehetra ianao. Iza no nampianatra ny Balama? Apondra no nampianatra amin'ny Balama, aizy ty ianao ty. Efa tsy mety ataony ninona, tsy miziriziro hoe andeha natsony Balaka, dia andeha hanao zavatra ho an'ny mifanohatra ho an'ny zanak'Israely. Nentina ny apondra. Misy fotoana ny tômôbila efa tsy velona tsony, efa ozy ny tompo aza mandeha tsony ianao fa tsy velona ny tômôbila. Efa ny tômôbila mampianatra anao. Halleloja. Misy zany circonstance efa miteny. Tsy hoe iandry an'Andriamanitra hibetsika, efa ny circonstance efa miteny aminao fa efa io, efa miteny ny apondra ara mbola inona ny dedavinao, mbola iandry mpaminany aminany ve ianao? Mbola iandry tena hoe mpampianatra mahay be indrindra ve ianao ampianatra? Ny apondra dia efa nasain'ny tompo ny teny. Zay manatsofina hoe miaino aoka izy izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Avy aiza moa ny voan'ny famarinana faminaniana momba n'ity zao tontolo zao ty mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy any amin'ny lanitra? Tany amin'izy iny nomen'Andriamanitra. Tany amin'iza ny tantara zao tontolo zao, ny fanjakana rehetra isy sy mbola ho avy. Tany amin'iza no nandeha zay fanambaran'izay? Tany amin'ny Daniel. Fa tany amin'iza nazony Daniel azy? Tao amin'ny Nebokadnezara, nanofy Nebokadnezara. Nanofy Nebokadnezara, fa Daniel koa no nandray satria tsy nitenenina akory ny Nebokadnezara dia efa hainy Daniel ilay izy. Fa le tantaran'izao tontolo zao zany ty iainantsika rehetrarehetra ty, tao amin'ny Nebokadnezara kely izy nomen'Andriamanitra. Dia ahoana ianao anirantsira hoe mpanjaka tsy mino an Jesosy reny? Filohan'ny repoblika franc-maçon reny? Zao reny dia tsy ilainay reny. Aza manivaniva olona. Aza manao tsinitsinona olona. Fa ny olona ampiasain'ny tompo ampianatra anao amin'ny fotoanany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Na ivadinao tsy mbola mivavaka io ary, misy zavatra ampiasain'ny tompo foana ampianarana anao amin'io. Fa hoe ty vadiko ty tsy mino dia tsy mila an'io mihitsy ahy. Ty vadiko ty tsy mandray an Jesosy dia tsy mila an'io mihitsy ahy. Ampianarina zavatra be da be ianao. Iza nampianatra amin'ny Petera rehefa vao omby Jesosy? Iza nampianatra? C'est le coq, non? Ny akonona neno. Dia teo vao tonga say Paoly, i Petera. Azonao ve zany hoe fampiasain'i Jesosy zany atonga antsika netra tena mihitsy hoe miaiky ary maître. Ny akony asainao mampianatra anahy. Ny akony asainao mampianatra anahy. Azonao ve zany? Ny fotsy volo foana. Ny ray aman-dreny foana. Manana expérience reo. Manana zavatra ny ainany reo. Manana zavatra atoro anao reo. Zany aza mieritreritra hoe za an Jesosy any dadabeako tsy mino tsy isenoko ny dadabeako. Na ny bebeako. Ny zokizoky ihany. Miova ve ny toroteniko? Ampianarana antsika zany hoe manana tompo fanetretena tena hoe miaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana ary ny tompo mampiasa ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana koa ny lazain'i Jesosy? Ianao manasy matahotra io. Iza indray nasainy ampianatra anao? Jerevo ny liso ozy izy. Lisa, voninkazo. Ny fleur indray nasainy maître mampianatra anao. Ny fleur, jerevo ny lisy. Maninona reny? Manana fils de paix ve reny? Miditra amin'ny valo ve reny? Mirava amin'ny foa, mirava amin'ny valo alina ve reny? Tsatoka eo fotsiny dia eo. Dia hoy Jesosy andahana dia jereo reny. Ianao manana foana io. Ianao matahotahotra io. Ianao kifikivy io. Ndana mba makeny an-jaridaina e. Dia jereo ny voninkazo. Jereo ny atsarany voninkazo reny. Dia hoy Jesosy, ianao tsara lavitra noho io. Ianao tsara lavitra noho io. Io nefa tsy mandofa folo karena io a. Io tsy manao rakitra io. Firy zay efa folo karena efa nalohanao zay. Tsy efa tokony miliardera ve ianao? Fa mila mihaino bitsika ny fanahinao hoe tsy izy io fa folo karena io. Laisse tomber. Laisse tomber ma chère. Tsy izy io fa velao io. Voro manidina eny an-tsaha. Jereo koa. Ndana indray makeny enja. Ampianariny tompo indray anao. Iza indray maître? Tsy mila miditra tankany anaty rindrina efatra sy eo ambony dabilio. Eny an-jaridaina sy eny any abakaba. Eny amin'ny tontolo iainana eny. Iny ny goaika. Dia ahoana? Manana compte bancaire ve le goaika? Tsisy compte bancaire?
Manana eparina ve ilay goaika. Tsisy compte bancaire, tsisy eparina. Dia hozy ny tompo hoe andrainareo maninona? Mamelona an'ireny, mamelona an'ireny. Tonga amin'izay ny tsoakevitra. Ianao ve tsy mihoatra lavitra no reny? Ianao nge mihoatra lavitra no reny? Iza mino izay? Halleloja, halleloja, halleloja. Mihoatra lavitra no reny, ampianariny goaika ianao. Ianao kamokamo io, malaindaina io. Amfiry fo azy na misy trisatreo ihany. Rehefa miasa avy ohatra miandry ny hafa foana anao azy. Dala andrainao makany amin'ny vitsika. Vitsika andrainao asaiko mampianatra anao. Vitsika andrainao asaiko mampianatra anao. Enjana be ilay Jesosy a. Enjana be ilay Jesosy a. Tsy mila hoe olona sertifie amin'ny université en Boston na mampianatra anao. Raha hoe resaka fahazotoana ny ilainao, dana fotsiny mankely jerevo lava-bitsika. Jerevo ny fomba fiasan-dralahy. Tsy manana commande reny ozy, tsy manana baiko, fa izy dia tonga dia efa mirindra ny zavatra ataony. Mianara ohatran'ireny. Mianara ohatran'ireny, ampianariny vitsika ireny ianao. Miaika zay Jesosy. Miaika zay, ampianarinao amin'ity fomba rehetrarehetra ity a. Ary tsy mola tapitra io, santiona ireny. Fa ny fiainanao isan'andro an'andro dia zareo, izy indray ny mampianatra anao. Ohatrany ahoana indray ny ampianarin' olona anao. Misy olona nge dia tena hoe olona tsotra. Tsy manana an' Jesosy io nefa. Fianao indray vereziny raha mifatsorana. Marina mafy eny izany. Tena za tena miteny an'izany. Misy olona tena malefaka. Tsy manana an' Jesosy io nefa. Ianao manana an' Jesosy indray menatra dia lasa ianao mipiripirina. Fa ahoana e? Fa ahoana? Dia ampianaran' Jesosy ianao. Ampianaran' Jesosy ianao amin'izany rehetrarehetra izany. Mihaino bitsiky ny fanahy. Ao anatin'ilay bitsiky ny fanahy ihany tsika izao. Aza maka ny toetra amin'ny fariseo. Fariseo mihevitra nefa tafita dia manambany ny hafa. Tsy izany tsika. Voalohan'ny taontsika nanao fitoriana dia izay ny fampianarana apetraka Jesosy voalohany tamintsika hoe aza manao ohatry ny fariseo efa tafita sy mihevitra azy ho tsara ka manivaiva ny hafa. Non. Tsy amiko izany. Tsy aminao izany. Ndao hianatra. Ekeo ny fampianaran'ny tompo. Ekeo ny fampianaran'ny tompo. Any amin'ny ifaneraserahanao rehetrarehetra any, misy zavatra ampianaran'ny tompo any. Halleloja! Velona ve Jesosy? Mampiasa ny zavatra rehetrarehetra izy, araka izay sitrapony, araka n'izay sitrapony ary amin'ny fotoanany. Torio Jesosy. Torio Jesosy. Ambarao Jesosy. Bitsiky ny fanahy. Mahafinaritra be ilay teny niaina teo, bitsiky ny fanahy. Raha iresaka fotsiny ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny témoignage tsy maintsy alefa mba hampandroso ny olona. Iaina ny kasihan'ny tompo tamin'ilay toriteny, tamin'ny tele. Niantso izy dia niresaka sy ny sisa. Iaina rery aloha. Avy eo izy mivady tonga nandray ny tenin'Andriamanitra. Voakasiky ny tenin'Andriamanitra izy mibebaka izy natao batisa izy. Tsy nijanona rery izy. Natsony indray ny ralahany sy izy mivady. Avy eo indray natsony ny cousin, avy eo indray natsony ny mamany. Zany hoe miparitaka le menaka. Paritaka le fahazavana. Fa tsy normal raha ianao dia mbola eo foana. Iza mba natsonao zao? Iza mba nitaominao zao? Tsy dimy mangeny dia davina aminao e. Tsy rakitra ngeny dia davina aminao e. Tsy resaka azona vola ngeny dia davina aminao e. Fa dia davina aminao mpanarato olona. Amen. Dia davina aminao ampiditra olona ao an-danitra. Mahafinaritra be ngely miaraka amin'i Jesosy e. Jaona mpanao batisa zao cousin an'i Jesosy. Azonao ve? Cousin zany namboatra lalana nandehanan'ny cousin. Nandeha lalana ho an'i Jesosy. Vita ny asan'ny Jaona mpanao batisa, Jesosy amin'izay naka amin'ny plasy. Efa naveriko ihany teo, Jaona zao rahalahin'i Jakoba, miaraka ao anaty baiboly ireny. Petera zao rahalahin'i André, miaraka ao ireny. Dia mifampitaona misintona olona ianao rehefa ao amin'i Jesosy, rehefa mihaino ny bitsiky ny fanahy ianao. Aza manamelo tena koa nefa, fa misy koa maisatra sarihana. Misy ny tena mafo be vato mara mbola malemy. Dia aza manamelo tena hoe zao. Ay dia mamanirina koa ary ato. Tominy koa. Tonga dia ilay ankohonana zany tonga dia voakasika daholo e. Dia minoan Jesosy tompo dia vonjena koa ianao sy ny ankohonanao. Minoan Jesosy tompo dia vonjena koa ianao sy ny ankohonanao. Mila ny fanahy masina ianao zany rehetrarehetra zany.
mila ny fanahy masina. Mazava amintsika ve zay? Mbola lavitra be zay fampianarana zay, mbola misy tome 2, module 1, module 6 le hoe ny fomba an'Andriamanitra, ny saison an'Andriamanitra, mbola hianatra an'izany hoe saison zany tsika. Fa misy dia efa tsy eo amin'ny saison antsony, efa tokony efa any amin'ny lohataona izy, mbola ry amin'ny ririnina ry foana. Fa misy saison ao amin'Andriamanitra. Tsy lany be ny fotoana raha mpianatra zay eto fa mbola tadidia zay hoe mila mianatra saison tsika. Ahoana hoy Jesosy? Mianara ny aviavy. Rehefa maninona moa ny aviavy dia maninona? Rehefa manaroka ny aviavy dia efa akaiky ninona? Ampianara ny aviavy koa ianao. Nareo izy hipokrity. Hainareo mijery ny météo hoe rehefa maninona moa faravodilanitra dia aninona ny andro rapitso. Mampianatra daholo rehetrarehetra dia hoy Jesosy hoe reny ary hainareo. Zao vanandro zao ve tsy hainareo efa andro tokony tena hoe efa akaiky ny farany. Halleloja. Mihaino ny bitsiky ny fanahy avako. Mihaino ny bitsiky ny fanahy. Atoloran'i Jesosy ny fonao. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao ray manontolo. Aloha izy ny baiko, aloha izy ny tarika, aloha izy ny ampianatra anao. Ohatran'ny bitsiky ny fanahy anony Noa, napiditra ny zanany rehetrarehetra atao anaty samby fiara, nandeha avy eo. Ohatran'ny bitsiky ny fanahy niaraka tamin'ny Lota, nandeha nivoaka tany amin'ny nakany niala tao Sodoma sy Gomora. Ohatra izay ny antsika rehetrarehetra reto. Mila ny fanahy masina. Mila ny fitarian'ny fanahy masina. Mazava? Tsisy fantaniana. Raha fitiniko ilay izy dia zao. Mila entin'ny fanahy masina. Mila fibitsihan'ny fanahy. Raha izay. Ny ahafahanao manana ny bitsiky ny fanahy, manetry tena. Manetry tena aza mirehare, aza miheboebo. Ary aza mihevitra anao ambony noho ny hafa. Ny faharoa dia manana famindrapo. Amindra fo amin'ny hafa. Mamindra fo ihany koa ianao ampiasain'ny tompo ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fahatelo, mety eza ampianariny zavatra rehetrarehetra. Mety eza ampianariny zavatra be dia be, ampianariny tompo anao. Zay izy rehetra teo. Dia mihamandroso tao amin'ny olona rehetra. Manambarahany Jesosy, tory Jesosy. Fa ilaina ny fafenoan'ny fanahy ao anatin'izay rehetra izay. Ary ny référence ao anatin'izay, ara-baiboly ve ilay voasoratra, ara-baiboly ve io ataonao io. Farany tena farany kay dia ilay hoe souplesse. Tamin'ny Jiosy dia tonga Jiosy, tamin'ny tsy nanana ny lalàna dia ohatran'ny tsy nanana ny lalàna, na dia manana ny lalàna ihany. Tamin'ny Grika dia ohatran'ny Grika. Tsy maintsy ohatran'izay ilay izy. Amen. Ianao ve tonga any Fransa dia ianao moa ziriziry teny gasy ihany ianao itory teny efa frantsay daholo ny eo. Any gasy ihany. Dia sûr ve ianao fa fanahy masina mitarika anao hiteny gasy. Mety zanaka gasy ary rehefa tsy nahita teny gasy. Dia ianao iziriziry fotsiny, nareo tokony mahita teny gasy fa za ataoko teny gasy ty. Manana famindrapo mbola tsy mahita teny gasy izy dia ampianarina tenenao amin'ny teny frantsay. Raha ho any atsimo ianao manahoana fombafomban'ny atsimo, mba ampiarao ilay fombafomban'ny atsimo rehefa tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Azonao vetivety kokoa ny olona ao anatin'izay. Fa ianao miaraka amin'ny satroka bonetra tsara sy ny sisa, ianao miaraka amin'ny tsy haiko hoe fombanao avy aty ny entinao makany androy sy any amovombe rehetrarehetra any. Rehefa tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ampiarina. Ary ny olona manan-karem-pahasoavana daholo dia mba mianara ny hafa, mianara ny ataon'ny hafa. Halleloja. Mbola voatandray ve ianao? Ndao tsika hitsangana. Dia hisaotra ny tompo dia hideran'ny tompo ao anatin'izany fa mampianatra izy amin'ny zavatra rehetra. Mampianatra izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tompo avay ny foko mba homorana arina toy ny an'ny zazakely, tsotra sady marina, tsy mialona, tsy maditra fa manao ny sitraka ao. Raha tsy tahaka ny zaza nareo tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Fanetretena. Samy mivavaka araka izay hitarian'ny fanahinao. Samy malalintsika hoe aiza ho aiza mihoatra an'ilay teny teo, dia avelako tsika tsirairay avy eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, avelako tsika eo anatrehan'ny fanahy masina, dia samy hivavaka tsika ao anatin'izany. Fa ny fanahy dia omen'ny tompo an'izay rehetra mangataka.